Miarabantsika rehetra ry namana malala amin'ity fiaonantsika ity. Telo volana vaovao indray no diavintsika ao anatin'ilay lohahevitra hoe ny fiahian'ilay raintsika any an-danitra. Ny lohateny androany manao hoe tsy misy fahafatesana intsony mandrakizay. Rehefa maheno izany ny sofina tsisy fahafatesana dia mitodika avy hatrany manana eritreritra sahady hoe any amin'ilay paradisa fiainana mandrakizay zay no manin'Andriamanitra ho antsika no misy ny tantara. Ao amin'ny Apokalipsy 1:24 aina roa tsenjery efa itsika tsenjery anisan'ny toko sy andininy verimberina matetika eo amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsy misy alahelo, tsy misy fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ao anatin'ny fahasambarana tanteraka no iainany vahoaka an'Andriamanitra rehefa any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, Jerosalema vaovao zay homanin'Andriamanitra ho an'ny zanany rehetra. Tsy misy mponina any ilaza hoe marary aho, tsy misy olona ilaza hoe malahelo aho. Zany no zavatra mitranga ao amin'ny Isaia 3:24. Aoka ho zava-dehibe indrindra amintsika ny fahasambarana any an-danitra ary ny lara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika dia ny kiatsaka n'izany fiainana mandrakizay izany. Namako malala, andeha ody isika, ody any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, any no fitodiantsika farany. Vahiny sy mpivahiny isika no eto amin'ity tany ity. Rehefa tonga any tsy misy alahelo, tsy mety malahelo intsony isika rehefa tonga any. Tsy mitomany vokatry ny fahoriana, ny fijaliana, dia tsy hisy intsony ireo fanaintainana marary, mijaly no ny aretina, no mamiadana, lany vola, tsy misy an'izany intsony. Fa miaina mandrakizay. Ary ny tsara indrindra, lehibe lavitra indrindra izao, tsy mety maty isika rehefa tonga any amin'izany toerana izany. Tsy ho ela intsony tsika dia hita an'ilay toerany fanantenantsika, ilay andrin'ny fontsika dia ilay fiainana mandrakizay. Ankehitriny mbola nofinofo izany, fa ho avy ny fotoana ho zava-misy ny fiainana mandrakizay. Ary manamafy ny Apokalipsy 2:5 manao hoe soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ino moa ny hevitra izany hoe mahatoky sy marina? Ny heviny dia tsotra ihany. Na mino ianao na tsy mino ianao, na mino na tsy mino dia tsy maintsy hitranga izany hoe tsy misy fahafatesana intsony, tsy misy alahelo, tsy misy fahoriana intsony. Zay ny voalohany. Ny faharoa ny heviny dia izao: na ho any ianao na tsy ho any ianao, na ho any na tsy ho any dia tsy maintsy hitranga zany zavatra izany. Zany ny hevitry ny teny hoe soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Tsy maintsy ho tonga izany. Ry namana malala, andeha amboarina ny fanantenana, andrandraina ny maso, ka hitodika mandrakariva any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsy misy fahafatesana, izay fiafaran'ny fiainantsika, any no hiafaran'ny fanantenantsika rehefa ho avy tsy ho ela Kristy ho avy eny amin'irao lanitra Kristy, fafana ny ranomaso rehetra, ny tenantsika mety loha vana tsy mety loha intsony, ny tenantsika mety maty vana tsy mety maty intsony. Ireo ketroketrona sy olatry vokatry ny ratra sy ny fahotana dia ho tsofin'ny Kristy amin'ny fofonainy vavany ao anatin'ny fotoana fohy, dia tsy hita intsony ireo kilema toetrantsika, ireo kilema mety hoe sanatria marary ny maso, misy solomaso, mety hoe misy aretina mitaiza ao anatin'ny fotoana fohy rehefa ho avy Jesosy. Ho van'ny Kristy, izany ny ambaran'ny soratra masina: indro avaoziko ny zavatra rehetra. Any ny fiafaran'ny fiainanao, any ny fiafaran'ny fiainako. Miandrandra, aoka ny finoantsika hitombo hatrany, aoka ny finoana hitari-dalana antsika, na dia mandeha amin'ny lalany tery mitondra makany amin'ny vavadin'ny tanànan'Andriamanitra aza isika. Ho any an-danitra isika, ho tonga any ianao, ho tonga any any ny fahasoavan'i Kristy, dia hivavaka isika. Ry Jesosy tomponay, misaotra anao zay fa afatra lehibe no nomenao anay. Tsy misy fahafatesana intsony. Izany no toerana hitondranao ny zanakao mahatoky rehetra. Noho ny fahasoavanao Jesosy Kristy dia tsy maintsy voavonjy izay ary mahatoky ny fitantananao izay. Apetraka aminao ny fiainanay, ianao no hitari-dalana nay tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.